Alleluia, tsara ny andriamantsika, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tonga soa ao anatin'izao fotoam-bavaka izao tsika senao. Faly mandroso amin'ny tokantrano andray amin'izao fotoana izao ary manona fiadanana Jesosy Kristy ao amin'ny tokantranonao hatrany hatrany. Fiadanana ny ao amintsika hatrany hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
isaorantsika lehibe Andriamanitra voalohany indrindra satria izy no anto izao fotoana izao ary voninahitra dia averintsika aminazy reriany mbola nisafidy asa anao izy eto androany hanompo anazy dia isaorantsika lehibe izy ary isaorana hatrany Mpanompon'Andriamanitra izay misahana amin'ny ministera ny SCI mamesehatra afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompoko ary itsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao isaorana ary akasitrana hatrany rehetra tahian'Andriamanitra daholo rehetra tompoko ary manasantsika anao partage maximum zao fotoam-bavaka antsika izao mba tena hoe hipartahany filazantsara manerana an'izao tontolo izao mba tsika sianao any safidian'Andriamanitra anaparitaka ny filazantsara ary mareta hatramin'ny farany manova réaction manova commentaire amezantsika voninahitra ny raintsika izay lehibe indrindra sady tsara indrindra andaontsika anomboka fotoana amin'izao fotoana izao eto ny Andriamanitra antsika mifatoto tsaritsika sianao fa anao zahavatra lehibe amin'ny fiainantsika Andriamanitra eto androany teny amintsika Andriamanitra eto androany Andriamanitra tena mendrika isaorana izy satria araka ny irana ataontsika voalohany teo dia tena fahasoavana fitahiana dia tena hoe mendrika isaorana ny Andriamantsika dia andaontsika amin'izao fotoana izao isaotra n'Andriamanitra amin'ny fotoana tahaka izao fiarovany antsika tamin'ity androany ity ny zavatra nataony tamintsika dia isaorantsika anazy zany ary ihany koa angataka ny fanahy masintsika satria tsy mahefa ninintsika raha hoe andeha amin'ny herintsika sy ny fahalalantsika fa andaontsika tena angataka ny fanahy masina anasazytsika hiasana ao anatin'izao fotoana izao ifona ihany koa tsika satria tsisy tanteraka ohatrany ten'Andriamanitra na dia iray azany fa ifontsika eo anatrehan'Andriamanitra mino fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra be famindrapo izy mamela atsika hatrany izy rehefa miaika ny eo anatrehantsika fa tsy marina rehefa manaiky fahadisoantsika isika dia izy manafaka atsika ao anatin'izany ary eto ihany koa dia tsika mifantoka tsika mety hoe mame voninahitra n'Andriamanitra fa fahavalo dia tsy faly amin'izany ka eo dia andrava ny asan'ny fahavalo rehetra tsika tsy mitolona amin'ny hofamandratsika fa fanaratsy rehetra izay ny amin'ny rivotra dia alohan'ny ivavahantsika dia andaontsika amaky tenin'Andriamanitra hozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamy 7:1-5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fideranan'Andriamanitra no fahatsarany sy ny famindrapony nataony Davida misaora ny Jehova ary fanahyko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anara-masina misaora any Jehova ry fanahyko ary aza misy adononao fitahiany rehetra izay mamela ny heliko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarina famindrapo sy fiantrananao izay mahavokisoa ny vavanao ny fahatanoranao modindray tonian'ny voromahery misaora any Jehova ary fanahiko izy ny tenin'Andriamanitra asao mihitsy ny fanahinao amin'izao fotoana izao isaotra n'Andriamanitra dia asandrato ary ny feo antsika tompoko raha amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra anao izay makasitraka anao izay satria tsara sady mpanao ny tsara ianao misaotra anao izay Andriamanitra satria ianao no anto mbola hivelomanay androany ianao name tanjaka fahasalamana Andriamanitra nafanay niatrika an'ity tontolo andro ity misaotra anao ny fanahiko izay rehetra ato anatiko Andriamanitra tsy adiniko fa ianao dia Andriamanitra tena mita ary mandrotsaka ny fitahiana ho anay isan'andro ianao dia makasitraka anao izay misaotra anao izay Andriamanitra satria tena tia anay ianao Andriamanitra tena niaro anay ianao Andriamanitra tena namatsy anay ianao maro zavatra nataonao Andriamanitra tsy ho voatanisanay izany fa androany fonay fe mifakasitrana fe mifisaorana anao Andriamanitra dia raiso amin'ny fisaorana izany ho voninahitry ny anaranao rery any manasa anao izay fanahy masina hiditra malalaka hiditra mitsehatra ny eo anatin'izao fotoana izao ampangino ny nofo rehetra Andriamanitra oka tsisy sandratra eto fa ianao fanahy masina ny sandratra oka hietry daholo ny nofo eto Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto ianao fanahy masina amin'izao fotoana izao dia ataovy ny asanao tsara tarito izay fanahy masinao kasio izay fanahy masinao fenoy izay fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary eto Andriamanitra dia fenoy ny herinao izay tsiraray avy afanahy manatanteraka ny sitraponao amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia ny hery nomenao anay afanahy manatona anao amin'izao fotoana izao tsy marina izay tsy tanteraka izay mamindrafo amin'izay tsy fahamarinanay mamelanay Andriamanitra satria Andriamanitra be famindrapo sy be famelana ianao mamelana izay fahadisoanay mamelana izay tsy fahamendrehanay tsiraray avy eto Andriamanitra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy ary tsay aminay ny hery fanahy masinao Andriamanitra andehananay araka ny sitraponao hatrany sasao amin'ny rano izay Jesosy Kristy diovy izay
izay a tena hoe adio mba hitanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Atolotray ny tenanay Andriamanitra ho fanatitra velona masina sitrakao a dia anjakaony aminay ray manontolo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, olona afaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto androany Andriamanitra raha mivory tahaka izao izay tahaka ny Joba dia teo fahavalo nandefa an'izao rehetra izao ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona zavatra ratsy alefa amin'ny fahavalo amin'ny fiainanay ny ao anatin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany a fa ny sitraponao Andriamanitra dia zany no tanteraka ny ao anatin'izao fotoana izao. Ianao ny andefa ny afo ny fanahy masinao andoro ny fanahy ratsy rehetra izay eny amin'ny rivotra eny ka okenao ny sandratra Andriamanitra omenay voninahitra ianao, masina ianao, tsara ianao sady mpanao ny tsara ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra ary fananay izay rehetra atao anatinay dia makasitraka anao izay. Anao ny tera ny haja voninahitra mandrakizay raha eo. Aleluia, amen. Dia tsika hideran'Andriamanitra arany amin'izao fotoana izao ataovy amin'ny fotsika ray manontolo amin'ny fideranan'Andriamanitra andao ary tompoko. Sauzani Jehova Jifana aiku Zerehe Jatona Sauzani Narima Asila Sauzani Jehova Jifana aiku Azami Sadinuna Nifita Hindrehecha Sauzani Jehova Jifana aiku Zerehetra tonati misao janenarani mahasila misao jani Jehova Jifana aiku azamisa dininao Ifitahin rehetra Isan mamela Nihelkau rehetra Sen manasichana Yaretinao rehetra Sen manafjanenao Sihitinan'Andavaka Sen mananapangcampu Sifiajananawe Isen mamela Dihelkau rehetra Sen manasichana Yaretinao rehetra Sen manafjanenao Sihitinan'Andavaka Sen mananapangcampu Sifiajananawe Misao jani Jehova Jifana aiku Zerehetra tonatu misao janenarani mahasina Misao jani Jehova Jifana aiku Azamisa dininao Ifitahin rehetra Isan mamela
tsara ny andriamantsika tena mendrika hoderainy izy satria tsara loatra izy amin'izao fotoana izao dia andoantsika senao mbola hitoy vavaka hatrany an-drany ozy izy ny tena andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amin'izao fotoana izao dia andoantsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ina zavatra mety lalovanao teo amin'ny fiainanao, ina zavatra mety iainanao amin'izao vanim-potoana izao, marary ve ianao, manana olana ve ianao, tsy haiko hoe ina zavatra mety lalovanao fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Rehefa misaotra an'Andriamanitra isika dia Andriamanitra miasa fomba magaga sy takatry ny saintsika dia asan-drato ary ny feo antsika tompoko. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotranao izay ary midera ny anaranao masina indrindra izay satria tsara sady mpanao ny tsara ianao. Misy izy ny teninao Andriamanitra hoe zavatra rehetra miara-miasa soa izay tianao. Tonga eto izay androany dada, ozy izy ny teninao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitraponao ao amin'ny Kristy Jesosy ho anay. Misaotranao izay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra mpamalo-bavaka. Ninina tompo valim-bavaka efa ndraisiny tsiraray avy teto androany dia isaoranay izany. Na fanasitranana izany, na fitahiana izany. Ninina Andriamanitra karazana valim-bavaka dia isaoranay anao lehibe izany Andriamanitra. Ary tonga eto izay Andriamanitra na misy olona eto manana aretina, raha misy olona eto manana olana, raha misy olona eto tapidalaka ale Andriamanitra dia androany fonay feno fisaorana anao, feno fakasitrana anao izay satria izany tenao misaora amin'ny zavatra rehetra. Rehetra mihitsy Andriamanitra dia isaoranay izany. Fitehirizanao, fitantananao, fitsimbinanao, ny zava-magaga izay nataonao Andriamanitra dia isaoranay izany. Misaotra ny fiadanana, fifaliana izay omenao anay Andriamanitra isan'andro ary ny ambony zavatra rehetra dia misaotra ny fanahinao izay ampitoerinao aty anatinay Andriamanitra, makasitraka anao izay satria Andriamanitra mendrika fisaorana amin'ny zavatra rehetra ianao. Makasitraka Andriamanitra famatsinao, fiarovanao zavatra rehetra izay nataonao Andriamanitra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia isaoranay izany araka sitrana ianao izany. Dia raha laza voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika sady mpanao tsara izy. Amin'izao fotoana izao dia andoantsika mbola hitoy vavaka. Izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia toko 2:30 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko fa izy ny Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra atao fa eto izy amin'izao fotoana izao. Raha misy rona telo mivory amin'ny anarako izy ny ten'Andriamanitra dia eo ampovoany manatrika antsika senao Andriamanitra. Andriamanitra ny nofo rehetra izy. Marary ve ianao eto androany anasitrana anao Andriamanitra. Manana olana ve ianao eto androany amany olantsika senao Andriamanitra satria izy ny Andriamanitra magaga mahay zavatra rehetra. Karaha eto ianao manana an'izany mivavah ianao fa tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izany. Izy ilay mpanao lalana, izy ilay mpanokatra lalana, izy ilay magaga indrindra. Ranomasina mena aza nosokafan'Andriamanitra nivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny tany fanadevozan'ny Eziptianina. Na zavatra mangejanao amin'izao fotoana izao amoakanao any ao anatin'izany Andriamanitra. Asan-drato ary feo antsika dia andoantsika hivavaka. Raha ianao tsy marary, na ianao mety tsy manana olana, mety hoe manana olana ihany ianao fa mety hoe mbola misy manana olana saribana no ianao mivavao an'izany olo izany. Asan-drato ary feo antsika tompoko. Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay ary makasitraka anao izay fa ianao ilay Andriamanitra magaga ary ianao ilay Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga tsy hainao atao va Andriamanitra. Tonga eto izay amin'izao fotoana izao dada. Ianao mahita ny tsiraray avy eto androany Andriamanitra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Mety fianakaviany ihany koa tompo, mety marary izy, mety manana olana izy ary indrindra anaty izao hoe valanaretina COVID-19 izao Andriamanitra. Mety mandalo hoe fotoan-tsarotra izy Andriamanitra fa ianao ny Andriamanitra ny nofo rehetra ozy tenao moa misy zava-magaga tsy hainao atao va ianao le rainay le mpianay tompony tany lanitra izay rehetra ao aminy ianao Andriamanitra. Le tonga eto izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra mitalao miantso ny anaranao izay satria ianao le Andriamanitra mpamany vavaka, mpanao lalana ianao vavaka Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Na iza marary eto amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androtsaka fanasitranana mahery vaika ianao. Tena hoe aninditra ny
tananao ianao Andriamanitra anasitrana an'izany olona zany na izy eto marary na inona anarany zany aretiny zany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mandray fanasitrana an'izany olona zany. Mino Andriamanitra, mino fa ianao le mpanasitrana, mino fa ianao le Andriamanitra mpanao fahagagana dia anasitrana ny olona marary io ianao, na COVID-19 zany, na diabeta zany, na cholestérol izany, na inona aretina Andriamanitra dia sitrana izy tonompo fa sitrana izy satria mahery ny Andriamanitra zay atsoka eto, velona ny Andriamanitra zay atsoka eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Areto koa Andriamanitra raha misy olona eto manana olana, ireo zanak'Israely ireo dia nanana olana zany hoe fanandevozana ny Eziptiana izany, fa ianao le Andriamanitra nanao lalana ho an'izy ireo. Vavaka tompo amin'izao fotoana izao na iza manana olana eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hivaza ny olana zany ary andray vahaolana mahery vaika zany olona zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra ny voninahiny amin'ny tsirairay avy satria izy le Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Makasitraka indrindra raha io dia rahalaza voninahitra dia ho anao rery any satria tsara sady mpanao tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra raha io. Halleluja. Amen. Amen. Tsara ny Andriamanitsika andao tsika amin'izao fotoana izao tena hoe hiantso fanahy masina, teneno mihitsy ny amin'izao fotoana izao hoe tena mila anao fanahy masina, mila anao ny amiko ray manontolo. Asandrato feo anao fa Andriamanitra mbola voniny izy hikasika antsika, voniny izy hameno antsika amin'ilay ositra ny hatrany dia teneno ataovy amin'ny fonao ray manontolo fa eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Andao ary tsika anaraka an'izany hira izany amin'izao fotoana izao. Milanao zay andro amin'ny fanamasina midiny eto amin'ny andro fanahy eo midiny anao ka finoy tanterakao rako fignerinao ao mba andeha tsy ho reraka. Fanahy eo midiny anao afenui tanterakao aku fignerinao ao bande tsurerakao tena milanao tuturo piainako ti maefanino nino noraziana Venui tanterakao aku fignerinao ao bande tsurerakao tena milanao tuturo piainako ti maefanino nino narazienanao quando
Alleluia, tsara ny andriamantsika mino fa eto fanay masina ry nameno atsika sianao izy teto androany. Ro tsika ivavaka alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra zay ivavahantsika zay atsotsika, izy ny ampahery atsika sianao amin'ny alalan'ny teniny eto androany ty asan-drato. Feo atsika miandrandray anao teny ray zay tena hoe ikasika atsika sianao eto androany ty asan-drato ary feo atsika tompoko. Raha amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra anao izay ary midera ny anaranao masina indrindra izay. Ianao le rainay, le dadanay, ianao le lehibe indrindra amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia miandrandra teny ray avy aminao izay. Tena hoe ny teninao dia tena ikasika anay tsiraray avy eto androany. Kasio amin'ny teninao izay Andriamanitra, ka fanay masonao tena meno anay raha ndrehan zany teninao zany izay, ka ho latsaka anato fonay ny teninao ka mokatra ny fiainanay zany Andriamanitra. Ary ampiasao eto androany Andriamanitra, ka fanay masonao hitarika ana tsy amin'ny fahalalako na fahaizako na zay tiako ambara fa zay afatra avy aminao Andriamanitra dia zany no teneniko araka sitraponao eto androany. Dia mitenena ary Andriamanitra fiainanay fa vonona izay iaino anao, vonona izay akatohanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ny herinao Andriamanitra irotsaka tanteraka amin'ny tsiraray avy. Misaotra ray eo, alleluia, amen. Amen. Na tsara ny Andriamantsika androany dia te hampahery antsika ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mahay mameny zavatsoa ho antsika sianao. Ho an'izay mangataka aminy dia Andriamanitra mahay manome zavatsoa ho an'ny zanany. Tena mahay manome Andriamanitra satria izy le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara. Inona zavatra mety hiandrandranao eto androany, inona zavatra mety tadavinao amin'Andriamanitra eto androany, ain'Andriamanitra zany. Hitan'Andriamanitra ny fotsika tsiraray avy zay mitady an'Andriamanitra. Tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika sianao aina, fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eto androany dia Andriamanitra manome zavatsoa ho antsika sianao. Izy ilay mpanomeny tsara indrindra ho an'ny zanany izay mazoto mitady azy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 2:10 vakitsika amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 13 ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra: aroa izao aminareo mangatady omena ianareo. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra mangatady eo omena ianareo. Manome zavatra tsara indrindra ho antsika sianao Andriamanitra. Mangatao izy maiza mangataka satria izy le raintsika tompony lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao amin'izany Andriamanitra zay ivavahantsika sianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra toy izantsika: mitadava dia hita ianareo, todomy dia ovana ianareo. Mitedava hoy izy dia hita ianareo. Maiza mitady ny zavatsoa, maiza mitady an'Andriamanitra fa ahitsika sianao. Todomy dia ovana hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba hoe manidy ny varavarana ho antsika sianao, fa rehefa mandondona ny fontsika izy manokatra an'izany. Ary tena hoe manome fitiavana, manome zavatra tsara indrindra ho antsika sianao Andriamanitra. Toy izantsika ny tenin'Andriamanitra: fa izay rehetra mangataka dia mahazo, ary izay rehetra mitady no ahita, ary izay mandondona no ovahana. Tanteraka amintsika sianao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny fotoantsika mangataka dia Andriamanitra hanome antsika sianao. Amin'ny fotoantsika sianao mitady dia Andriamanitra ampahita antsika sianao. Amin'ny fotoantsika sianao mandondona, Andriamanitra anokatra ny varavarana ho amintsika sianao, anokatra ny fony ho amintsika sianao Andriamanitra, satria izy le Andriamanitra mpanomeny tsara indrindra ho antsika sianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra: fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanamofo no hanome vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy menarana hosolony hazandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingo. Koa ianareo na dia ratsy aza mahay manome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka fanirainareo izay any an-danitra no hanome fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Zany ny tenin'Andriamanitra ry avantsika. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra eto ny teny ray hozy izy, satria ny ray ny premier responsable ao an-tokantrano. Iza hozy izy ny hoe ray angatahany zanany, angatahany zanamofo no hanome azy vato, na angatahany hazandrano no hanome azy menarana, na angatahany atody no hanome azy maingo. Mino fa tsisy ray mahavita an'izany, fa le raintsika izay any an-danitra mahay manome tsara indrindra. Raha tsika ety tany aza mahay manome zavatsoa
ho an'ny zanakitsika maika fa ny dadatsika mahay manome fanahy ho an'izay mangataka aminy ary tsika rehefa feno ny fanahy masina io mavita exploit eto amin'ity tany ity tsika sainao satria tena zavatra tsara tena hoe zava-tsoa tsara indrindra zany fanahy masina omen'Andriamanitra zany tsisy tsara mihoatra an'izany hoe feno fanahy masina izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe maika fa ny rainareo izay any an-danitra ozy mahay manome fanahy ho an'izay mangataka aminy te-ampahery antsika sainao eto androany angatao fanahy masina fa rehefa feno io fanahy masina io tsika sainao io fanahy masina io mampahery antsika sainao io fanahy masina io manolo-tsaina antsika sainao io fanahy masina io manome fahendrena antsika sainao io fanahy masina io manome fahatahorana an'Andriamanitra antsika sainao ary io fanahy masina io rehefa hoe tena manana ny fanahy masina io tsika amin'ny fotoantsika tapidalaka le izy manoro antsika hoe aty ny lalana aty ny zory fa misy vahaolana misy fanasitranany misy fanafahana misy ny zavatra rehetra ny lalana izay hosokafa ny fanahy masina ho amintsika sainao dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mangata dia omena ianareo mitadiava dia hita ianareo totomy teo vaina eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao ndao tsika hivavaka mino fa nampahery antsika sainao zany tenin'Andriamanitra zany mahay manome zavatra tsara indrindra ho antsika sainao Andriamanitra dia fanahiny zany ndao tsika amin'izao fotoana izao mbola angataka hatrany hatrany sotra an'Andriamanitra tsika aloha voalohany indrindra amin'ny teniny ary angataka tsika ny fanahy masina tena meno atsika hatrany hatrany satria zany tenin'Andriamanitra hoe mangata dia omena ianareo dia omena atsika fanahiny hitoetra ao anatsika isava magaga hitranga amin'ny fiainantsika sainao itsoro vavolombelona mahery vahirintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia asan-drato ary ny feo antsika tompoko raha eo amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra anao zay manandratra anao amin'ny avo indrindra izay makasitraka anao zay Andriamanitra amin'ny teninao fa tena mampahery anay izany teninao zay izay marina dada na dia ratsy dia mahay manome zavatsoa any zanakay maika fa ianao Andriamanitra ianao ny teny fa mangata dia omena mitadiava dia hitotomy teo vaina makasitraka anao zay Andriamanitra amin'ny teninao miderany anaro anao masina indrindra izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia eto ary izay araka ny tenao teo hoe mangata dia omena tena mangataka izay Andriamanitra fanahy masinao tena hitoetra ato anatinay izay ho tonga tempolonao fanahy masina izay ho tonga zanakao Andriamanitra satria ozy izy ny tenao izay tarihan'ny fanahinao dia zanakao tena hoe fanahy masinao ameno anay tsiraray avy hitarika anay tsiraray avy anolo-tsaina anay tsiraray avy ame fahendrena anay tsiraray avy fanahy masinao anoro ny lalina izay tokony hizory anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona fahafenona magaga ho anay tsiraray avy eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mirapiratana fanahy masina zany no hita aminay tsiraray avy tsy izay tsony velona fa ianao velona ato anatinay ka tena hoe exploit magaga hitranga amin'ny fiainanay tsiraray avy amin'ity taona 2024 ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka indraindray eo dia raha laza voninahitra dia ho anao rery any misaotra Andriamanitra alleluia amen amen tsara ny Andriamantsika ndao tsika anaraka ny tiry ty amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra fitiavanao fanatonon'andro nafofonaina tsy misy tsy nomenao matsiaro sambatra eniky ny fitaina no ny famindramponao nahitany ery ny fifaliana ka misaotranao
now. Kaskinerini fanai zai babulumbe na faveunyanao. Tafatrecha tamana amini firaisana amini fanai now. Nilasani fanabao zanzaina verunai nakadumisa chanao. Tsara ny Andriamantsika sady mpanao tsara izy nanatrika antsika asianao Andriamanitra ary nanao zavatra tsara indrindra tamin'ny fiainantsika asianao teto androany Andriamanitra. Ndao tsika marina fotoana sotra n'Andriamanitra lehibe tsika tamin'ny fotoana teto androany satria teto izy niasa tamin'ny fiainantsika izy nandefa ny teniny izy ary tsika afaka mbola nanompo anazy teto androany ary ihany koa ny avalim-bavaka efa raisitsika dia isaorantsika anazy zany ivavaka tsika ho an'ity ala ity ametraka an'izany eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika izy ane hiaro antsika magaga ao anatin'ny alina mangina dia tena izy fiarovana izy toromasom-piadanana ao amintsika asianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola tsy ho avy Jesosy Kristy any amin'ny raolanitra ifo indray tsika raha maraina ary Andriamanitra apahita fitsy magaga atsika asianao dia asan-dratra ary feo atsika Dada amin'izao fotoana izao dia misaotra anao izay ary manandratra ny anaranao masina indrindra izay raha mbola omenao anay ity ala ity Andriamanitra dia isaoranay ary akasitrahanay ny anaranao be voninahitra indrindra apetraka ifenao am-pelatananao Andriamanitra ny alinanay ianao any Andriamanitra hitsangana fiarovana ho anay tsiraray avy fonay ny sainay ny vatanay ny aina iray manontolo
ny ankonanay ny fianakavianay manodidina anay dia tena hoe arovanao zany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anjelinao mitovy manodidina anay tsiraray avy Andriamanitra ranao Jesosy Kristy andrakotra ny tolana mbaravarana tsisy maso fahavalo ahitana tana fahavalo akasika an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy apetraka fiainam-pelatananao tompo zay mety mbola andeha hiasa tompo na mety mbola any ampiasana ianao hiaro an'izy ireny ampahita fitian'izy ireny ianao mahomby zay ataon'ny tanany Andriamanitra ary mifavolombelonao izy Andriamanitra satria ny tenao milaza fa miavaka zay manompo anao sy tsy manompo anao dia ianao anavaka anazy amin'ny fomba mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy metorimaso mpiadanana ny tsiraray avy Andriamanitra meo nofomamy tsiraray avy Andriamanitra meo tena fifaliana izy na dia anatin'ny maso Andriamanitra tsiraray avy eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra ray amin'ny fitsangananao ho anay tsiraray avy amin'ity andro alina ity dera laza voninahitra dia ho anao rery ihany haleloia amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra anao izay ary manome voninahitra manandratra anao izay satria anao mpanjaka tompo misaotra fanatrehanao mahery vaika amin'ny fotoana teto androany Andriamanitra misaotra satria teto ianao Andriamanitra misaotra satria niasa ianao Andriamanitra misaotra satria nitarika anay ianao fanay masina dia tena ravoravo ary mankalaza ny anaranao izay satria tsara loatra ianao amin'izao fotoana izao dia misaotra tompo tamin'ny fotoana teto androany teto nivavaka izay tompo dia ianao efa manomana valim-bavaka ary efa misy eto efa mety nandray fanasitranana misy eto efa nandray vahaolana Andriamanitra dia misaotra anao izay misy eto efa mety feno fanay masinao tanteraka izy amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia makasitraka anao izay fotoana teto tompo fideranay fahafenona izay nataonao Andriamanitra dia soranay fanatrehanao mahery vaika ny atmosferanao Andriamanitra dia soranay zany lehibenao Andriamanitra ka mendrika hody iraina sady matahotra famboniny Andriamanitra rehetra misaotra fahatsarana rehetra Andriamanitra misaotra miteny izay nalefanao teto androany Andriamanitra makasitraka anao izay tompo amin'ny zavatra rehetra ny fotoana teto dia fotoananao Andriamanitra ka amezanay voninahitra ny anaranao dera ho anao zany satria tsara loatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izany fisaorana izany misaotra raha eo aleluia amen amen na tsara ny Andriamanitsika mitsodrano atsika sianao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fiadanana Andriamanitra ny hitoetra amintsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra ny ameny ny fitahiana manana ambiamby fahasoavana tsy lany ritra amin'ny fiainantsika sianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana araka atsika amin'ny andro rehetra izay iainantsika dia toetra ao an-tran'i Jehovah andro lavintsika sianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonony amin'ny tenanao rery ihany tena hoe atovy ampinoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany tenan'Andriamanitra amin'ny salamo 7:25 izany manao hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana arakay amin'ny andro rehetra izay iainao ary toetra ao an-tran'i Jehovah andro lava ho tanteraka amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleluia amen tahian Jesosy daholo tsika rehetra dia makasitraka indrindra tompoko tafandrimandry veloma daholo